Ny entana ilainy andavanandro angamba ny tena hoe diva malagasy varotra, ohatra hoe ny sakafony a, ny lamba fitafy a, dia ny kojakoja tokantrano izay tena hoe tena miasa aminy sady ilainy indrindra. Amin'ny ankapobeny a dia ny karazana entana rehetra mihitsy no ety malagasy varotra rehefa eny tsena, n'inona zavatra vidiana zany, na tsy vidiana ary fa rehefa hamoaka vola fotsiny, ohatra hoe manakana taxi na ohatra zany rehefa hamoaka vola avy any am-paosy dia ohatra miady varotra foana matetika ny malagasy. Hoe tena tetika mahomby azona zavatra ambany angambany milaza ny vola anananao na dia tsy tena iny ary ny vola anananao ao fa izay eritreritranao azona anazy. Ohatra hoe raha mividy kiraro anankiray ohatra dia 2 alina ariary ny tenen'ilay olona dia ataoko ohatra hoe amin'ny atsasany ohatra iny, ataoko amin'ny atsasany satria tokony eo no vidin'iny raha amiko manokana. Dia ataoko hoe any amin'izay atsasany tokony azoko azy ilay izy. Ie, tsy ho raikitra ny ady varotra anankiray rehefa hitanao ilay mpivarotra hoe tsy mety mampidina ilay vidiny mihitsiny, na dia efa avoakanao daholo arany izao hevitra rehetrarehetra izao hoe tiany misy simba, tiany kely, tiany ohatr'izao efa mitalao eo ianao ka rehefa hitanao fa tsy mampidina ilay vidiny entana mihitsy izy dia tsy ho raikitra izany ilay varotra ka tsaratsara raha tonga dia mandeha. Ny ahafantarana hoe tsy raikitra ny ady varotra iray vao mampidina ianao vao miady varotra dia tonga dia mianjona ilay varotra, dia tonga dia fantatrao izany hoe tsy hameha anao an'iny izany izy. Ny ahafantarana hoe tsy raikitra ny ady varotra anankiray raha amin'izao fotoan'izao aloha dia tezitra ilay mpivarotra vao tsy vidianao ilay izy, fa rehefa tsy vidiko ilay izy dia tsy raikitra izany ny ady varotra, izay angamba ny tsotra indrindra. Ny zavatra lafo indrindra hoe azoko mora tamin'ny ady varotra dia kiraro. Tamin'izay ilay izy nitombanany ambony be 150 000 francs dia ninsisteko teo ilay izy satria hoe efa hariva ny andro dia izaho nefa mila mahazo kiraro, dia niteneniko izy ao mba hampidino fa tena tsy ampy an'izany ny volako hoe, dia niteny izy izaho ozy izy tsy tompony ahako dia tsy afaka mandidy fa milasaka izy hoe 100 000 ny tenenako anao ny farany, dia aza tao an'izany moa raha amin'izay atsoy ilay tompony fa zako ny mba te azo an'io fa tena efa hariva be ny andro. Dia niteny izy hoe tsy mety hoako ny fa andraso atsoko mihitsy ary ilay tompony e. Dia vao mipoitra izy dia niteny hoe ino izy ilay tompony, dia dia niteneniko izy hoe raha amin'izay mba ataovy izao vidin'io kiraro io, ataovy mba 80 000. Dia hozy izy hoe na mba vidina kafe na firehanay mody ary, dia niteneniko hoe nasehoko anazy ny volako, ity ne sisany raha amin'izay mba vola ty amiko fa mba ataovy an'izany fa za rehefa tsy mandeha bus intsony mody fa mba ataovy an'izay. Dia niteny an'izy hoe ok ary ozy izy tsy maninona fa no indrio hoe indry ny insista be dia nomeko ilay izy. Ie, mpanararoatra mihitsy angamba izy indraindray rehefa amin'ny vazaha, satria no hoe vazaha eritreretiny dia hoe manam-bola lavitra noho izy dia ataony ambony. Raha amin'ny entana ohatra hoe raha manao amin'ny gasy izy ohatra raha 2 alina ariary dia ataony 2 fois an'izay na avy-roeny an'izay izy rehefa omena ny vazaha. Fomba tena farak'izay fataon'ny malagasy mihitsy ny mampiakatra vidin'entana rehefa vahiny, satria araky ny eritreritry ny malagasy ireo vahiny ireo dia tsy mora ambakaina angamba satria vahiny tsy tena ao anatin'ilay hoe tia miady varotra be toy izay, sady koa ny vahiny zany tsy mahafantatra an'ilay tena vidin'entana eto amintsika dia moramora ho an'ireo mpivarotra no maka vola betsaka avy any amin'ny vahiny.